Araka ny fotoana ny fanomezana tompoko lasa tompoko vavy tafaraka eto indray isika amin'ity takariva ity manatitra ny araba ary manasana indray an'izao etra farany fampalalambo avao ny hetsika samy hafa izay nizotra tamin'ity androany ity isan'izany ny hetsika nitanteran'ireo mpiasan'ny jirama teo anivon'ny Hermady ary ny mpampianatra Fram ankoatra izay ihany koa dia hoentina amintsika ny fanarahamaso akaiky nataon'ny Bianco manoloana ilay fifaninanana eo anivon'ny ONGM teny filoatendry ny sehatra sosialy etondrananao ihany koa zany ny akon'izany amin'ity takariva ity vokatry ny court-circuit izay nitranga tamin'ny trano fonenan'ny filohan'ny repoblika ny herinandro lasa teo dia nisy ny mpiasa avy eo anivon'ny Jirama natao fanadihadiana sy manaiky ny ataotsindry azo lena nefa ireto mpiasa ireto ary dia nanatanteraka filaharam-be manoloana ny tobin'ny gendarmerie teny Fedana. Nanatanteraka hetsika firesakina manoloana ny fanadihadiana izay natao an'ireo mpiasa maromaro eo anivon'ny Jirama ireo mpiasan'ny Jirama sy ny syndikan'izy ireo ny maraina teo. Hita mibaribary amin'ny sorabaventy fa tsy manaiky ny tsindry azo lena ireo mpiasa. Atreto aloha mbola mifanaty isika satria ao anatin'ny sehatra mifanakalovan-kevitra. Io zay hoe voay tsy satakandro ireo namanay ireo ataovy procédure izay tianareo atao aloha fa voay ny namanay dia tetraka alohatsika fa dingana rehetra dia mbola mandroso. Atreto aloha zany dia mbola tsy mikatona ny azantsy. Niletsika omaly izay tsy nahafa-po ny valiteny no nomeny ny mpitantana tany no mahatonga anay manao an'izay hetsika izao aneonay ny firaisan-kina mpiasa voalohany tombontsoa azy ireo sy ho an'ny orinasa fa indrindra ho an'ny vahoaka rehetra eto Madagasikara. Tsara fantatra zany tsara fantatra fa tsy ry ny mpiasan'ny Jirama mihitsy ny tonga amin'izao zavatra izao satria ny antony tsy dia tsara zany nisy ny hoe zavatra ohatran'izao fa manjary hoe misy malahelo ny sasany mafy anay zany hoe mpiasan'ny Jirama manatanteraka ny asana no atao ohatran'izao ka ity zany dia tsara fantatry ny tsika rehetrarehetra fa ity tsy hijanona eto Antananarivo fotsiny raha tsy mivoaka androany namanay fa mandeha na Madagasikara ty zavatra ty dia efa miteny zay manarak'izay manome toky ny mpanjifa izahay fa tsy misy mikasika ny mpanjifa ireo zavatra ataona eto izao fa voalohany antso amin'ny fitondram-panjakana sy mba manam-pahefana eto amin'ny tanitry ny fanjakana no ataonay ajanony ny fitoriana ireo namana mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny asa Jirama ireo. Raha ny fantatra dia nisoloana ny compteur antsoina hoe triphasé ny tao amin'ny trano fonenan'ny filo Eradonarmampianina no nilasa filo ity farany ka ireo mpiasa madinika nanatanteraka izany no anisan'ireo nalainam-bavana. Nisy moa ny fifampirarahana nataon'ireo solotenan'ny mpiasan'ny Jirama tamin'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny gendarmerie. Le izany tsy sy namantsika ho azonina na dia ray ary zay fifanarahana teo rehefa tsisy nitazonina hatramin'izay manao fanadihadiana fotsiny zareo dia ataony aingana dia miverina miasa aloha. Ny farimbo-tsindikaly eo anivon'ny Jirama dia nanambara fa mitaky ny ampijanonana ny fampiororona sy ny ramatahora atao amin'ireo mpiasa sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama. Mitaky tsy misy atakandro ihany koa izy ireo ny fanatsoahana ny fitoriana sy ny fampitsarana ny fanenjehana ny mpiasan'ny Jirama. Ifampitona indray eny amin'ny Jirama Sonerana izy ireo raha pitso ary miankina amin'ny fivoaran'ny fanadihadian'ny brigade de recherche ny toy ny